Ny raharaha eto amin'ny firenena moa dia mandeha ny resaka ankehitriny fa tsy ho ela ny fanovana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ny fanavaozana. Raha ny feo mandeha dia misy ny afapo ao ihany koa ny tsy afapo tamin'ny asan'ny prime ministre amin'izao fotoana izao. Miparitaka ety amin'ny tambazotra ankehitriny ny anaran'olona maro izay mety ho mendrika hitantana izany primature izany. Ao ihany koa nefa ireo izay mbola mikiry mafy ny hitazomana ny prime ministre ankehitriny Andriamatoa Herin-Tsalama Rajaonarivelo. Ao koa ireo ankizy zenizety sasansasany no mbola mitazona ny prime ministre ankehitriny. Ny zenizety sasansasany kosa dia manolotra any Andriamatoa José Andriano Wilson na José Kely no afantarany maro azy. Ny diaspora any ivelany ihany koa dia manampanirina hanolotra any Andriamatoa Serge Jovial. Ny sasany moa dia Serge Zafimahova. Ao ihany koa ny zenizety sasany manolotra any Andriamatoa Tahina Razafinjoel sy Jean-Jacques Ratsetson. Raha ny nambarany ireo tanora dia mila olona teknokraty ny firenena amin'izao fotoana izao fa andrasantsika moa nitony izay zavatra izay. Zay moa ny mikasika ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta fandeha arisika iresaka kely ny mikasika ny rivodoza fitia. Namela taketra ny rivodoza fitia ary izay tany rehetra nandalovany dia tsy nisy afabela. Ireto sary hitansika ireto moa dia sary vitsivitsy ny tany Mahajanga ary taoriany ino moa dia nanao tagna maro ny any Mahajanga. Ny fandrimbona nanadio ny tanànan'ny Mahajanga ireo ponina any antoerana izay notarihin'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ireo tanora tany antoerana. Ny teny amin'ny bor izay feno vato sy nahitana fahasimbana fotodrafitrasa maro noho ilay rivodoza fitia no nanombohana izany tagna maro izany. Zay ihany koa ny mikasika ny tagna maro tany Mahajanga fandeha arisika iresadresaka kely ny mikasika ny politika. Nandray anjara ny avy fa tsy nanao sonia. Nanao fanehoan-kevitra ny filohan'ny antoky avy fa nandray anjara tamin'ny ilay dinika ny antoky politika Zato Mahery ho fifanajana izany. Saingy tsy nanao sonia ny fehenkevitra amin'ny fandravana androm-panjakana. Milaza ny hanao fionambeny ireo olom-boafidy avy amin'ny febroary ka hanolorany ny venam-piarahamonina Madagasikara izay miorina amin'ny harem-pireneny izy ireo. Marihina moa fa ny solombavam-bahoaka ny fandriana Andriamatoa Zavamanitra Andriamahary Volamena ny filoha nasionaly avy nanomboka tamin'ny septambra 2024. Ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Colonel Mikael moa dia nanatanteraka ny dia ny tany Antsirabe ny raiky amin'ny 3 Janoary 2024. Nisy nandritra n'izany moa ny fifampiresahana niaraka tamin'ny Masovony Maroky. Nisy ihany koa ny fitokanana ny office du bac teo amin'ny université ny Vakinankaratra. Tsy latsa-danja ihany koa ny fionan'ny filohan'ny fanavaozana tamin'ny ireo vahoaka ny Antsirabe. Tamin'io andro ny raiky amin'ny 3 Janoary 2024 moa dia teny Ambohimanarivo Antsirabe nisy ihany koa ny lanonana fanolorana fitaovana fitsabona ho an'ny CSBD Ambohimanarivo. Ndeha moa arantsika kely ny antsipriany mikasika izay sy ny teny ary ny kabary izay nataon'ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Colonel Mikael Randrianirina. Place vavy ary vahoaka malagasy afo izy ko amizay mba tsy valamparana amin'ny resaka protocole. Ataoko fohifohy ho any kabary satria za fohy raha teo moa rehefa miresaka farany ianao efa laniny teo aloha daholo ny zavatra ho tenenina dia tsy mahita ho tenenina tsony ianao dia zao ny zavatra ho teneniko eto zany ny fiarabananareo aloha ho antsika eto Antsirabe eto Vakinankaratra nahazo an'ireo fotodrafitrasa zay ilainy vahoakareo manakaiky vahoakareo. Miarabantsika koa atao amin'ny ministèren'ny fahasalamana zay piasan'ny fahasalamana ty Vakinankaratra nahazo an'ireo fotodrafitrasa reo sy ny fitaovana zay tsy mivakiny ramatoa ministra teo moa ny fitaovana ao anatiny fa be izy teo dia araky ny teniny teo ampiasao ampahendrena ampahamendrehana koa dia mpifaliana mba ahafahantsika manampy ny vahoaka malagasy zay manantenatsika piasam-bahoaka piasam-bajakana moa zany ny anaovantsika azy fa za dia efa piasam-bahoaka ny anaovako ny anaran'io piasam-bajakana io manomboka amin'izao. Dia isaorana koa ny mpamatsy vola zay nahitatsika an'izao rehetra zao ny fondation Axiane ny beny Madagasikara isaorana ary mbola mandrisika azy ireo anao bebe kokoa fa mbola be da be ny vahoaka malagasy manantena an'izao zavatra ataon'izareo eto androany zao. Dia zao ny zavatra resahako androany mahafinaritra tsara ary arabaina ny ministeran'ny fahasalamana navita zao zavatra androany zao fa ho antsika rehetra zay piasam-bahoaka piasam-panjakana io
dia tsara ny mahavita fotodrafitrasa fa tsara jeretsika koa le vahoaka tena tafiditra ato daholo ve le vahoaka malagasy zay marary samy misy tsy tafiditra noho ny tsy fisiany vola zay zavatra zay ny tsara dinitsika ho atsika rehetra zay miasa ao amin'ny fahasalamana ahoana ny ahafahantsika mandray an'ireo vahoaka malagasy ireo a na ny tsy manam-bola aza mba afaka miditra ato amin'ny tombo-pahasalamana ohatran'izao zay zany zavatra tsara dinitsika satria ny zavatra ny fiovana zay takitsika ny fiovana ho an'ny vahoaka malagasy manontolo fa tsy ho an'ny vahoaka malagasy sasatsasany ihany zay a no ezaka ho ezahantsika manao manomboka androany ho atsika rehetra ao amin'ny fahasalamana sy ny ao amin'ny fitantanam-bola sy ny ekonomia malagasy mba dinitsika koa ahoana ny ahafahantsika mandray an'ireo malagasy izay tsy manakoraisina rehefa marary izy amin'reto fotodrafitrasa sy hopitaly toy itony zay angamba no teny fohy ataoko a fa ny orana ty fa lasa andeha iroso amin'ny fanokanana sy fanokafana n'ity tombo-pahasalamana ty tsika fa dia misaotra anareo naharitra hatramin'ny farany miandro teto a tara zahay a fa maro ny zavatra natao a dia misaotra atsika rehetrarehetra naharitra hatramin'ny farany a makasitraka tompola makatelina tompovavy ino moa ny kabary sy ny resaka izay nataony filohan'ny fanavozana fa ny amin'ny resaka fifamoivoizana kosa dia teny amin'iny lalam-pirenena fa fito iny eny miadamanjaka distrika any Ambatolampy mpitondra moto iray no maty ny lozam-pifamoivoizana mpitondra moto iray no namoiny ainy rehefa avy nirefatra tamin'ny fiarany fanena tamin'ny moto nentiny ny andro ny raika amin'ny 3 janoary 2024 tokony tamin'ny 3 ora sasany tolakandro niseho moa izany trangana lozam-pifamoivoizana izany teny amin'iny lalam-pirenena fa fito iny teny Talakimaso fokontaniny Miadamanjaka commune Manjakatombo distrika any Ambatolampy no niseho any izany loza izany nentina haingana namonjy hopitaly ihany izy saingy tsy tanany ainy hoy ny loharanom-baovao izay navoaka ny CRGN n'Antananarivo ny zava-misy sy ny zavatra misongadina any ivelany kosa dia niala tamin'ny OMS sady tsy nandotrosa i Etazonia niala tanteraka tamin'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamam-bahoaka i Etazonia nefa mbola misy trosa tokony halohany mitentina 740 tapitrisa dolara izay adidy tokony ho azo tamin'ny taona 420 ka hatramin'ny 520 raha ny taona 220 sy 320 no efa nandoa mihoatra ny raiky 520 lavitrisa dolara tao amin'ny OMS i Etazonia efa voalaza ihany koa fa hisy ny fanesorana olona betsaka amin'ny ity taona ity izay manodidina ny 320 ny asa ho fafana maneran-tany izay sahan'ny OMS tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vita niheno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iatony sesisesy zay fa tsy halavana ny resaka hamitra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy